Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika ry havako any tokantrano any isambatan'olona mahatratra ity taona vaovao ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ity taom-baovao ny andro de mirahaba anao ary andralan'ny salamo faraika ambin'ny folo amby zato zay voalahatra ho mofinaina no iarabananao. Hoy ny tenin'ny mpanao salamo eto manao hoe hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonana lehibe. Dia engany ho feno fideranan'Andriamanitra ny fiainantsika, ny fiainanao makivaky ity taona vaovao zay nomeny ny tompo atsika ity ry havako. De engany ny tanam-pahasoavan'ny tompo hiantra atsika satria Andriamanitra azo antoka izy dia hoe wakily atsika mandrakariva makivaky ny taona. Ny mofinaina zay voalahatra ho atsika moa ry havako amin'ity taona vaovao ity dia ny salamo faraika ambin'ny folo amby zato. Matetika rehefa misy fotoam-pivavahana ny amin'ny fiangonana dia tsy manao mofinaintsika ohatra rehefa alahady dia tsy manao mofinaintsika satria miangona ny akabeazantsika ary dia antsika izany no mandray ny mofinaina. Ary dia androany moa taom-baovao ny akamaroan'ny fiangonana dia saika ny sokatra androany. Kanefa moa mahatombaovao ny andro dia zava-dehibe ny fampiarabana. Ka dia miarabanao miaralan'ity salamo faraika ambin'ny folo amby zato izay sara mofinaina ho atsika. Dia amaky izany salamo faraika ambin'ny folo amby zato tandrify mofinainantsika izany tsika ry havako ho anao amin'ity andro ity vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany ry havako. Alleloia! Hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehova. Nomeny anina izay matahotra azy. Tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asa nasehony tamin'ny olony. Tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany. Ny fahatahorana an'i Jehova no fiandoham-pahendrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity salamo faraika ambin'ny folo amby zato ity moa ry havako malala no miantombohan'ilay ataontsika hoe salamo fiderana. Manomboka amin'ny teny hoe halleloia avy amin'ny teny hoe halella salamo fiderana raika ambin'ny folo amby zato ka hatrany amin'ny valo ambin'ny folo amby zato dia saika salamo fiderana, salamo halleloia moa no andohany azy. Ary dia ao anatin'izany salamo fiderana izany no ifampairezana ry havana amin'ity fiandohana ny taona ity. Ho antsika malagasy izay nivolavolaina tamin'ny zava-panahy. Na inona tsy misy faritra eto Madagasikara tsy inona tsy mivavaka. Ny teny hoe ateisma na ny tsy fivavahana dia tsy toe-tsaina malagasy. Ny tsy mivavaka ny tsy toe-tsaina malagasy ny tsy fivavahana. Fa ny malagasy na iza faritra, na iza foko, na iza fianakaviana ny loharan'ny poirana dia izao ny fisian'Andriamanitra avokoa. Ny tsy finoanan'Andriamanitra tsy toe-tsaina malagasy zavatra importé, zavatra vao nentin'ny toetrandro aty aoriana izany hoe finoanana ny firesahana ny tsy fisian'Andriamanitra izany. Fa ny malagasy na iza na faritra iza dia misy finoanan'Andriamanitra avokoa. Ary dia tsy nisalasalana tamin'ny malagasy mihitsy, tsy nisalasala mihitsy ny fandraisan'ny malagasy ny finoana an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny hoe mora be mihitsy tamin'ny misionera, mora lafiny ahoana moa hoe tsy nanahirana azy loatra ny nitory an'i Jesosy Kristy tompo izay nitondroany hoe zanak'Andriamanitra, nitondroany ny baiboly hoe zanak'Andriamanitra ary mora tamin'ny malagasy nandray izany. Matoa 20 taona, 30 taona teo inona nidirana filazantsara dia efa nisy martyr.
satria mora ndraisina mora takatry ny malagasy na tsyna hoe fivavahana na Andriamanitra satria efa niainany tao anatin'ny fitezana azy ny momba an'Andriamanitra pahary, Andriamanitra be fiantrana, Andriamanitra nampisy zao rehetra zao. Ka ity Salamo faha 120 ity de fiderana an'Andriamanitra, fankalazana an'Andriamanitra. 120 moa ity Salamo faha 120 ity fa fitinina ny aminy hoe ny fahatanteran'Andriamanitra, tanterak'Andriamanitra, tsara Andriamanitra, tsisy kianin'Andriamanitra. Zany fahatanteran'Andriamanitra zany no asehony ity Salamo faha 120 ity. Tanterak'Andriamanitra satria Andriamanitra rehefa Andriamanitra tsara, ary ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy misy ratsy, tsisy ratsy eo amin'Andriamanitra. Ary zay ataon'Andriamanitra de tsara. Dia misy toetra vitsivitsy reto zay mampahery antsika am'izany toetran'Andriamanitra tanteraka izany. Zany toetran'Andriamanitra tsisy kianina, tsy hoe tsara fotsiny, fatratr'Andriamanitra, fatratra tsisy kianin'Andriamanitra. Ny toetran'Andriamanitra dia tsara, misavovona ao amin'Andriamanitra ny fahatsarana rehetra. Dia amin'ny Salamo faha 120 ity dia misy lafin-javatra zay ifampahelezantsika ry havaka. Voalohany, io Andriamanitra io tanteraka, tsisy kianina, de zao miazona ny fampanantenana efa nomeny izy. Nanorona ny fanekeny ho mandrakizay izy, 7 tapany farany. Zany hoe Andriamanitra tanteraka amin'ny fahefany, amin'ny heriny, amin'ny fahaiza-manao, no zany de zao mahazona zay fanekena efa ny fanaovana izy. Ny olombelona tsy mahazona ny fanekeny fanaovany amin'ny samy olombelona tahaka azy, na miezaka ary mazava ho azy. Satria mpanota, satria tsy tanteraka, satria manapetra isika, na di miezaka ary sika hiazona ny fanekena ataotsika amin'ny namantsika, amin'ny olona hoe za dia hiezaka hiazona nyty teny efa nomeko ity, hoe za dia tokatenika rehefa miteny dia azonitra hatramin'ny farany. Fa misy fotoana tsy voazony zany. Tsy hoe satria ratsy fanahy, misy moa zany ratsy fanahy, tena tsy mihazona ny fanekena mihitsy araky ny fanekeny hoe tsy ivadiany mihitsy, misy zany sanatria. Fa misy kosa na de miezaka ary de tsy mahavita le fanekena mihitsy. Ny antony de tsotra, satria tsy manana ilay fahatanteran'Andriamanitra isika. Satria manapetra isika, voafetra ny fotoana, voafetra ny toerana, voafetra ny herintsika, no zany dia tsy tanterakitsika indraindray, sofa indraindray, lay fanomeza tokony le fanekena ny fanaovana. Fa Andriamanitra tsy zany. Andriamanitra manana ny fahefana rehetra izy. Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Andriamanitra manana ny hery rehetra izy. Ary amin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra de Andriamanitra ihany. No zany de zao ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra de midika fahatanteran'Andriamanitra. No zany de rehefa manome toky Andriamanitra de tantera. Ary zay no asehon'ny Salamo eto manao hoe io Andriamanitra io dia rehefa nanome toky anao izy, rehefa nanao fanekena taminao izy de tanterahany zany. Isika no manao fanekena amin'Andriamanitra dray tsy tanterakitsika ilay izy. Tsy tanterakitsika ilay izy, ny antony hoe satria isika mpanota, satria tsika malemy, satria tsika be siasy, de tsy tanterakitsika ilay fanekena. Fa Andriamanitra kosa rehefa nifanaiky tamitsika de azonina ny teny. Zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny tamin'ny Timoty, nanafatra azy manao hoe io Andriamanitra io nge tsy mahazo mandany tenany, tsy afaka mandala fanekena nataony tamitsika izy, fa tanterahany mandrakarivo zany. Marina loatra, tsy afaka itsika tsy afaka manao chantage an'Andriamanitra sanatria ny vava. Hoe ohatry nataon'ny fariseo sy ny mpanoradalàna, fariseo sy ny mpanoradalàna de nieritreritra mandrakarivo manao hoe Andriamanitra moa ho aizy eo, kizy nge fa nanaiky anay ho zanany, ho aizy eo tsony Andriamanitra nge fa tsy afa miala aminay zany Andriamanitra zany, satria zay taranaky Abrahama, ho aizy eo Andriamanitra. Tataka zany ny fomba fijerin'ny fariseo sy ny saduceo zay fahotana mihitsy. Nahatonga an'Andriamanitra, nahatonga an'i Jesosy ny teny manao hoe raha taranaky Abrahama nge nareo tsy mamono ahy. Fa izao andevonareo, andevon'ny fahotana ianareo, tsy de namaliny Jesosy manao hoe Jaona toko vavalo hoe zay nge taranaky Abrahama koa lazainao hoe andevon'olona. De hoe Jesosy andevon'ny ota no tiako tenenina, andevozon'ny ota nareo, tsy afaka manao zay
tian'Andriamanitra ataonareo tsy afaka manao zay tianareo akorinareo fa zay tiany ota ataona ataonareo ary dia ohatsika manao hoe ndraindray zanak'Israely ny hevitrany hoe niazona zany Andriamanitra moa aiza aminay eo fo jesominy hoe tsy zay loatra tsy satria nanome toky anareo Andriamanitra dia hanompo anareo izy ny fanekena ny fanaovantsika tamin'Andriamanitra de Andriamanitra tia atsika tsy Andriamanitra kory manompo tsika k'Andriamanitra ny manaraka atsika am'izay tiatsika atao isika ny manaraka an'Andriamanitra am'izay tian'Andriamanitra atao fa tsy Andriamanitra ny terentsika hanaraka ny sitrapontsika hoe zao ndray Andriamanitra ny tianay ka dia arahanao ty zao ndray ny toetranay ka dia ekenao ty zao ndray ny zavatra omaninay ka dia raiso ity Andriamanitra tsy isika kory no mibaiko an'Andriamanitra tsy isika no mitondra an'Andriamanitra fa Andriamanitra mitondra atsika tsy Andriamanitra ny miankina amintsika fa isika ny miankina amin'Andriamanitra ary za mitaona vaovao zany de tiany tropo ampairezana atsika manao hoe izy no mitondra atsika ary rehefa mitondra izy dia ho amin'ny fahatanterahana ho amin'ny fahatsarana no zany de rehefa nanome toky anao Andriamanitra de matoky fahatanterana zany inona ny tokony men'Andriamanitra anao farafakeliny zay tsy ahivina anao atao viavy ny angony ianao androany tombo voany andro nitsodrano ny tononona taminao de nitsodrano zay matetika nitsodrano be dehibe moa nitsodrano zay nisoratra masina manontolo de efa tsodrano fa anankiray am'izay tsodrano ifampitezay ny fiangonana de ny boky tsodrano ny Arona toy hoe tsodrano aronika zany hoe tsodrano Arona hitatsika ny boky Nomery Andriamanitra ny teny tamin'ny Arona manao hoe rehefa mitsodrano ny zanak'Israely ianao de zao ny teneninao hoe tay anao ane Jehovah ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka omeny anao ny fiadanana avako raha zay teny zay ny tsaronao zay fanomeza tokon'Andriamanitra zay hoe hitay ahy ianao Andriamanitra zay ny tsodrano voaray zay ny tenin'Andriamanitra zay le fanomeza toky hoe hitay ahy ianao Andriamanitra hiantra ahy ianao Andriamanitra hiaro ahy ianao Andriamanitra tsy hanafina ny tavana ao amiko ianao zany hoe tsy ho lasa ao anatin'ny fampianaran-diso tsy ho lasa ao asehona ao an-tavanao mba ho fantatro hoe io ny Andriamanitra dia zany fanomeza toky zany de Andriamanitra nanao fanekena taminao de matoky fa nanome toky anao Andriamanitra fa hitay anao de zay le tenentsika manao hoe Andriamanitra tanteraka fatratra jisik'anina de mahatanteraka zay efa tokony meny anao vaovao ny taona de manome toky anao Andriamanitra fa tsy hivadika amin'ny fanekeny aminao izy manome toky anao Andriamanitra fa hitantana anao izy fa ianao koa nanome tokony tompo fa ino azy ianao koa nanome tokony tompo fa hiankina aminy ianao nanome tokony tompo fa atahotra azy no zany de ataovao zava-dehibe ary lay le fahatokinan'Andriamanitra zavatra faharoa zay asehony ity andiny tsotra masina ity ny hoe Andriamanitra manaiky hiazona ny fanekeny taminao ary efa niteny taminao hoe zanany ianao de tsy miova izy tsy miontsina eo anatrehan'izay mety oviovantsika ny fitiavan'Andriamanitra fa ny faharoa zay asehony ity Salamo faradebeny folo am'zato ity zay miresaka ny fahatanteran'Andriamanitra de izao andiny fahadimy nomeny hanina zay matahotra azy vaovao amin'ny taona de manome toky eto ny mpanao salamo manome toky ny tenin'Andriamanitra fa manome hanina ny mpanompony Andriamanitra rehefa miteny hoe hanina isika ao am'vavaka nampianarin'i Jesoa dia tsy zay hoe hanina hoanina sakafo hoanina ny vary sy ny laoka sy ny zay mety ilaina tsy zay ihany ny ataon'ny soratra masina hoe hanina fa izay ilaitsika ka afahantsika miaina sy mivelona amin'ny fanomponan'Andriamanitra zay faritany amin'ny antsoina hoe hanina tsy sakafo ihany zany io ny fitafiana ny fianarana ny boky vakina ny fahazavan-tsaina ny zay rehetra ilaitsika hoentsika manana ka ananatsika fiainana milamina tsara zay ny atao hoe hanina zay le sahaza no zany de eto ny boky ny mpanao salamo de manafatrafatra manao hoe manome hanina ho an'ny mpanompony Andriamanitra manome sahaza sakafo sahaza fitahina manome sahaza zay ilain'ny olona mpanompony Andriamanitra tokon'Andriamanitra andriavako
am'ty taona vaovao ty ara de mahazo matoky ianao fa manome zay sahaza anao Andriamanitra, manome sahaza atsika ahafahatsika manompo azy ao anatin'ny fifaliana, ahafahatsika manompo azy eo anatrehan'ny olona ijonontsika vavolombelona fa ny Andriamanitra tsika de mahavelona, mikarakara, miantra ary mamindra fo. Isan'ny fahatanteran'Andriamanitra na ny fahatsaran'Andriamanitra ny famelomany ny mpanompony. Tamin'ny andro ny mpanao salamo be deaibe ny sampy teny amin'ny manodidina ny Palestina, ny sampy ny Kananita sy ro firenena maro samihafa hitantsika Bala, Astarta, isan-karazany ro sampy zay nitopon'ny olona tamin'ny fotoan'andro. Fa etona de aseho ny mpanao salamo fa reny Andriamanitra reny de zao tsy mahantoka ny firenena. Andriamanitra mitondra fantrana satria Andriamanitra mitondra ady. Andriamanitra tsy mahay mitondra fandriampahalemina fa mitondra korontana. Ary ny sampy de zay mandrakariva ry havako. Ny sampy de zao mitondra korontana, mitondra tabataba, mitondra famandrava ny filaminam-piainana sy ny fiadanana ny sampy. Betsaka ny olona mieritreritra hoe ny sampy afaka atonina mangatagatahana zao fitahiana rehetra zao. Tsy ry havako malala. Mpisantoka ihany reny. Fa ny tena loharan'ny fitahiana de Andriamanitra. Ny sampy misantoka. Zavatra omen'Andriamanitra anao, zavatra atolotra Andriamanitra anao, de sandohan'ny sampy lazainy fa izy ny nanome azy. Araka ny tenenin'ny mpanao salamana hoe manatongotra ankizy fa tsy mandeha. Ko afaka anatona anao azy izy, ianao no tao amin'ny anatona azy. Ny sampy io manatanana ankizy fa tsy mandray, inona no omeny anao io? Ianao no ampiasainy hamelona azy. Manamaso izy fa tsy mahita, inona no hitany eo, ka izy mahita zay fahorianao sy ny tebotebonao. Manatsofona izy fa tsy mandray, tsy manasofona ianona ny tarainanao sy ianona ny zavatra zay mety manavesatra anao ny sampy. Ny sampy tsy mitondra fa tsy fanakorontanana amin'ny fiainan'ny olona. Raha nampandroso firenena, raha nampandroso fiarahamonina ny sampy dia tsy rahavan'ny Babilonianina, tsy rahavan'ny Persiana. Fa tsy mampandroso firenena, tsy mampandroso fiainan'olona, vetivety tsy mateza, mielina vetivety ihany satria zavatra tsy tena izy. Dia eto ary de amafizin'ny tompo amin'ny alalan'ity salamo ty fa mahatoky izy ka mamelona sy mikarakara ny mpanompo, milo lalana azy. Ny Andriamanitra ao, Andriamanitra mahavelona sy mikarakara ary mitahy anao. Azo antoka Andriamanitra raha io teniny io, satria ny teniny io izy hoe mamelona, mikarakara, manome anina zay matahotra azy izy. De matoki am'ty taona vaovao ty fa tsy ho diso anjara fitahiana, fifaliana, tsy ho diso anjara zay ilainao amin'ny tompo ianao akory. Be deaibe ny soa ao an-danitra ao, araka ny tenin'ny mpanao salamy, any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy, azo ny volafotsy, azo ny volamena, de mangatafa omen'ny tompo anao zany, de mino rehefa mangataka. De fahatelo, tsy vitany hoe misy matoky ihany rehefa mangataka fa zao manaiky koa hanompo ny tompo hiasa, hanolo tena ho an'ny tompo. Afaka malala. Fahatanteran'Andriamanitra, isan'ny fahatsaran'Andriamanitra, hiavahan'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra tontolo zao, izy mikarakara sy mamelona ny mpanompony. Ary na dia ny tsy mpivavaka ary de amindran'Andriamanitra fo satria be indra fo izy. Fa ny fahatelo sady faran'izay entina mampahay antsika, ho tsika manao hoe mahatoky ange Andriamanitra, tanteraka izy de mahatoky, mihazona ny teny fanekeny, tanteraka izy ka mamelona sy mikarakara ho atsika. Fa ny fahatelo faran'izay asehony ty mpanao salamo ty, fa tokony hiderahantsika an'Andriamanitra dia ny andininy fahasivy, manatitra fanavotana ho an'ny olona. Iny andikan'izany, manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Ndika teny hoe fanavotana eo de zao hoe Andriamanitra ihany ny mbola manavotra atsika. Andriamanitra ihany ny mbola manavotra atsika.
Inona dikany Andriamanitra manavitra antsika, manoto sika, tsy tanteraka sika. De Andriamanitra no nividy atsika tamin'ny rano Jesosy zanany. De Andriamanitra manavitra atsika. Tsy isika ny mahavy-tena, fa Andriamanitra manavitra atsika. Izy ihany no namonjy atsika tamin'ny fahotantsika. Izy ihany no name zanany malalany mba hamonjy atsika, manatitra fanavotana ao atsika. Tonga mihitsy Andriamanitra manadio atsika amin'ny fahotana. Tonga mihitsy Andriamanitra manatona atsika, mitady atsika, manasitrana atsika. Izy mihitsy ny manatitra fanavotana. Fanahoana moa tsy vidy atsika manadio tena satria tsy tanteraka tsika. Andriamanitra tanteraka, fatratra, tsy sikianina, de afaka manadio atsika. Raha itsika ny manadio ny tenatsika, de mbola tavela ihany lay loto, satria le loto anotana atsika. Tahaka ny hoe sanatria misasa amin'ny rano maloto, de maloto ihany. Fa Andriamanitra manatitra fanavotana de manasa amin'ny rano madio, rano Kristy moa lazay. No any ambony Petera azy sy ny Exodosy azy hoe ny rano Kristy angena nadiovana atsika, nanavotana atsika. Exodosy 3:11. Zany ndiavako malala tanteraka Andriamanitra. De izy ihany nanavitra atsika, nampiavana atsika taminy. Izy ihany nandrafitra ny fiampiavanana atsika taminy. Jerena izany fitiavan'Andriamanitra atsika. Vao manompoka ny taona de tokony homeny anao hoe manatitra fanavotanao anao izy. Izy no hanavitra anao, izy no hisahirana anadio, izy no hisahirana hitantana. De matoki azy ry havako malala, ndao hidery, andao hisaotra, andao hakalaza azy ny mpanao salama eto, fa lehibe Jehova, ka mendrika hody araina indrindra. Ry havako amin'ny toetoana vaovao tiara, de matoki fa ny fahatsaran'Andriamanitra no hitantana anao. De mahaiza mitera azy, mahaiza misaotra, mahaiza mankalaza azy amin'ny toetoana vaovao ty. Andriamanitra tsy manalavitra anao. Andriamanitra eo akaikinao mandrakariva. Noho zany de matoky. De saoriny anarany, ankalazao izy. Omeo voninahitra izy. Ary eo koa feno ny fahatahorana azy ny fotsika. Ravakisika. Tompo vaovao ny taona, ny fahatsaranao Andriamanitra no afatra voalohany zay omenao anay amin'ny toetoana vaovao ty. Tsara ianao. Tsara ianao ka mendrika hody iray. Tsara ianao ka mendrika ankalazay. Tsara ianao, tsisy Andriamanitra tahaka anao, ka dia atolotra ianao ny fiainanay, ty taonay ty. Tsara ianao de azononao ny voady, ny fanekena ny fanaovanao taminay fa ho ray ho Andriamanitra hitantana sy hivimbina anay ianao. Tsara ianao dia ianao Andriamanitra mihitsy no hisahirana hikarakara, hamelona, hiantra sy hamindra fo aminay. Tsara ianao Andriamanitra, de ianao mihitsy no misahirana hividy anay tamin'ny fahotana ka nanolotra ny Jesosy anakao famonjenanay. Taio ty taona vaovao ty ho anay rehetra, ho an'izay rehetra mpanaraka zao mofonainy zao, de mivavaka ho azy izay fiangonana. Da io hoe nisambatan'olona tombo, mifahendrena ny ankizy zay mianatra, mifanambinana ny ray aman-dreny zay miasa, ary ampahirezo amin'ny asa fanompona mba ho mpanomponao ho kristiana mahatoky mamakivaky ity taona ity. Zay riny ny isa-tokantrano sy mahasambatra azy, na de tsy voataka ny vavaka ataony akory aza tompo. Tononona aminy am'izao mofonainay zao. Zay mandary fizaham-toetra tompo, tovy mandresy, satria manan'Andriamanitra tanteraka sy tsara. Jereo marary, any tokantrano any, sy trano tompo. Zay maniry fa manana faniriana manokana, fikasana manokana, ataovy mahatondro rany eo amin'ny azy fijalianao, ka omenao araka zay fantatra fa mahasoa. Vavaka zay tompo an'ny mpanaraka mofonaina. Ataovy mahita fity eo imasonao Andriamanitra, eo imason'ny fiarahamonina misy azy, naiza misy azy. Arove izahay tompo. Jereo ny tanindrazanay, jereo Madagasikara. Mandindony andray ny valana retina. Tompo, amarino fa momba anay ianao, momba ny mpanomponay ianao, mpanomponao ianao, ary atanjao ny finoanay fa Andriamanitra fitiavana ianao. Jereo ny fiangonana misy anay tsirairay avy hanompona ianao, ho fiangonana velony, masina, tsisy pentipentina, anjakan'ny fitiavanao sy ny fifalianao. De ndreto zay tompo, miara mivavaka, mametraka ny fiainanay eo ampelantananao mamakivaky ny taona vaovao, mba ho tsapanay fa lehibe ianao, ary manao asa mahagaga sy tsara mandrakariva.
hitondranao ny fiainanay. Misaotra Jesosy. Azo tondran'izao Jesosy zay tononona aminay mpiaino mofinaina rehetra mamakivaky ity taona ity. De tanterao araka ny lehibe ny famindramponao. Tanterao ao amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Ho tahiny ianao an-tanàna ary ho tahiny ianao aneja. Ho tahiny nateraky ny kibinao sy ny vokatry ny taninao ary nateraky ny biby fomponao. Ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahinanao raha miditra ary ho tahinanao raha mivoaka. Atondro Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao. Handidy ny fitahinao aminao Jehovah. Hanandratra anao ho firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nianianany taminao. Ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay ahasoanao anenao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.